Zay ny vaovao-tany amin'ny faritry Mahajanga iny verina eto an-toerana isika mahakasika ny mpampianatra Fram, maro ireo olana izay sedrain'ny mpampianatra Fram. Herinandro lasa izay dia nanantanteraka fitokonana moa izy ireo ary nisy ny fangatahana maro izay nataony. Fantatra fa efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andrikitra eo anivon'ny ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ho fitadiavam-baolana ary nahato ny fitokonana izay natao. Toany hetsika zany dia efa nisy moa fifampiresahana tamin'ny tompon'andrikitra mahefatra tato amin'ny ministeran'ny Fanabeazam-pirenena tamin'ny fandaminana mikasika an'igny affectation mpampianatra Fram. Raha natao ny fifampiresahana zay androany ny fifampiresahana zay dia efa napetraka mazava tsara hoe nahato aloha le affectation satria ny nazavain'ny tompon'andrikitra atao amin'ny ministera ny antony nanaovana le affectation mikasika an'io subvention tsy mazava ny any amin'ny fototra. Dia izay zany mahatonga hoe natao an'le affectation satria tsy mazava an'le fizarana an'le subvention tamin'iny. Dia izay moa zany nijery hoe le izy lasa misy conséquence be amin'le mpampianatra Fram. Dia izay natonga fanapa-kevitra hoe ajanona aloha le fanaovana affectation fa kosa ny fanadiovana ny zavatra tsy mety mikasika ny subvention ny toy ihany. Dia manao plan pratique an'izay moa zay hijerevana ny hoe iza no ahena izavy nireo tena tsy manara-dalàna tamin'ny fahazahoana an'le subvention. Rehefa niresaka tamin'ny UNICEF zahay dia niteny moa ny UNICEF mazava tsara fa hoe atin'izay le mbola misy fikorotanana satria koa misy le zaraina isakany mpampianatra tao pari puce. Dia fandaminana an'izay rehetrarehetra zay natara azy fa amin'ny fin Noël dia mivoaka le subvention. Fa izy zany injehin'ireo fa tsy maintsy mahazo subvention mpampianatra Fram alohan'ny taom-baovao. Ny affectation moa zany satria nisan'ny zavatra nitakina koa iny dia efa mahazo daholo ny mpampianatra Fram rehetra amin'izao maneran'ny Madagasikara fa ny misy hoan'izay mbola tsy ampy kely foana vola teo am-paletany tamin'ny fandoavana azy dia amin'ity Herinandro ity dia efa manomboky ny fandoavana an'le subvention le vacation.